Zavatra hita hatreto aloha tamin'ny voalohany aloha dia amin'ny resaky nambolena tsako satria tsako no ataoko dia kelikely ny vitany angovoko za raiky amin'ny fanaovana azy. Dia noho ny fitsanganan'ny san'ala nazohoana ireo mari-pitaovana izay nomeny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fiariana izay toagnan'ny fitondram-panjakana dia tena nisy vokany tsara teo amin'ny fiainanay mihitsy izany fitombohany izay ny asa izay kelikely vita tary amin'ny angovoko. Dia rehefa nisy fampitaovana izay niara-ny asa tamin'ireo kooperativy izay amin'ny kooperativy amin'ny san'ala dia tena nisy fitombohany tokoa zany satria ohatrohatra fotsiny ilaiko hoe tamin'ny taon-dasa iaho dia nahazo navita eo amin'ny 2 hectara tamin'ny angovo dia amin'izao fotoana zao mba fa nahazo amin'ny 5 hectara agny zao ny vitako amin'ny alalan'izay fampitaovana zay. Ka ozy aho tena misaotra betsaka amin'ny ireo mpanome fitaovana amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana manohana ny vahoaka ty fotona ty ny amin'izay mba hampamoramora kokoa ny asa zay ataon'ny vahoaka ty ambanivohitra ty amin'izay raha ho ataony zay satria ny tanjony dia mba hazahoana zay foto-tsakafo sy ny fahavelomana indrindra mba hahatonga fidiram-bola misimisy koa anatin'ny tokantraminay zay tsirairay zay. Voalohany teny dia makasitraka makately ilay fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nanohana ny orinasa san'ala amin'ity kooperativa ity, ary misaotra koa ho an'ny fiariana izay mbola nagnampy izay fangatana avy ity fotony ka nikenareo ka nazahoana ny traktera hoentinay miasa.